Saika na fenina le revy be. Raha tsy niteny aho zany tamin'iny latsinainy alina iny, ny amin'iny fandehanana excursion privé avec volamena feno valizy nandeha jet privé nakany Dubai a, de tsy nalala an'iny ny malagasy satria nafenina tanteraka le izy. De mpanao gazety aman-jato, ny radio aman-jato, ny télévision amam-polo maro, tsisy nalala an'iny na de ray ara. Mahamenatra zany a, mahagaga. Fa de za olona tsotra tsisy dikany aty ndray a, navita niteny an'iny. De aveo tsy maintsy namarinina le izy, tsy maintsy namarinina hoe zao no natao tany. Ny tena marina aloha de zao, efa ray volana mahery iny no karakaraina. Ngiako fa Lida ihany nandeha nakany a, nanao ny fifanarahana mialoha, fitadiavana ny olona hividy. De ngiasy teny aveo nanaraka, teny hoe tena marina io zavatra io, izy zany no supporter garant le izy satria hoe filohan'androm-panjakana de fara moa ngiara-mika mihitsy nandray avion niaraka tamin'ny valizy nandeha nakany a Dubai. Vitany mihitsy tsy nanaraka, tsy nanatrika an'le concertation nationale zay izy ihany no hoe nikarakara azy. Vitany zany, tsisy raha reny azy aferan'ny firenena any fa bizina aloha. Misy nareo no miteny hoe kaly izy kosa ne zay moa fanadiovana natao tamin'ilay zay izy ne raharaham-pirenena, fitadiavana soa an'i Madagasikara na le tany fitadiavana soa ahoana e. Bizina ho anazy manokana io fa tsisy idiran'ny gasy zany. Fa minoa nareo ary mijorozy hoe misy pitika kely dolara any aminareo satria hoe nareo niaro azy mba mio kely a, satria centaine de millions de dollars niresaka tamin'iny. De minoa nareo fa tsy azo akory nareo de na 1 dollar ary, fa de faly miaro fotsiny amin'ity resaka fanatisme aveugle ty. Fa zay ny zavatra nisy, efa voaomana iny resaka iny, efa nomaniny efatry ely iny. Ary raha niteny an'iny azy zatra teneniko a, de tadidio fa vao mariko ny information zay vao avoaka aketo, fa za tsy miteniteny foana zany. Zatra rehetra niteneniko am'zao tanteraka daholo, nareo ihany malala azy, tanteraka daholo. Na de betsaka raha nanarabiraby, rehefa niteny hoe Mikael Rajoelina ihany Mikael de menareo. Rehefa niteny hoe ka io ne plan fotsiny io amin'ny anomanana fiverenan'ny Rajoelina matanjaka amin'ny 2027 e. Rehefa nahita ny verina daholo ny orange vao nikoropaka inony ty revy ty, aza mino ihany e, aza mino ihany fa io izy io niseho daholo ny zatra nolazaiko rehetra. De iny nolazaiko indray ny resaka Dubai de mbola tsisy tsisy nino, tsy hoe tsisy nino fa mbola nisy ihany ireo mpilelaka nanaratsy hoe indray fa miteniteny foana iny izy iny. Marina sa tsy marina. Misy ara tena compte privé zay nasananao défi mihitsy, raha mahasamanao démenti nareo izy de manao fa avoakanay daholo ny proof. Alefaso ry gasikara raha manana, alefaso raha manana lahy, fa défi reny. Zay ny amin'iny. Aveo an'izay le fanadiovana, de hoe niona tamin'ny manam-pahefana maromaro izy ho an'ny fampandrosoana Madagasikara, fitadiavana pétrole patati patata. Aza mandrebireby zany resaka pétrole zany efa tamin'ny andron'ny Rajoelina zany nieny hoe maty atsika ny Émirats Arabes Unis. Donc zany mbola vao maikako ihany nareo mamandrika ny tenanareo hoe ve ny zavatra ataon'ny Rajoelina ihany de tavinareo atao e. Mahagaga zany a, tena fitondrana tsy mandefa sainana lavitra reto fa manaratsy an'le mody manaratsy nefa mampiseho fa ny ataony teo aloha ny averinay. Fa manaraka zany niona tamina olona ray zay tena farany atahorana indray teto ambony tany amin'ny resaka famonoan'olona de ngia Eric Prince. Zany Eric Prince zany le Amerikanina mercenaire nampiasain'ny George Bush nandripaka olona maro be tany Irak tamin'ny 2007. Milice privé zay ampiasain'ny Amerikanina reo rehefa misy lalao maloto ataony a, satria tsy tiany hamono olona ny miaramila de reo ny alefa mandeha satria reo tsy mananandro zany fa tonga de mandripaka tsy hisiketsiky lia. De inona ny antony resahana tamin'iny bandy iny zany, de mazava satria iny bandy iny a manana groupe privé, groupe militaire privé natao hiaro ny asa maloto rehetra misy eto ambony tany. Am'izao fotoana zao izy manana contrat ao République démocratique en Congo ao, miaro ny fitrandrahana renakibony tany ao, ny fanjakana manakarama azy, fa izy mihitsy no mitaky ny hetra. De tsisy afa-mihetsika satria na miaramila raha tsy samy manafika azy ko hanafika Amerikanina. Ina ny ifandraisana zany amin'ny Madagasikara satria misy plan efa niteneniko, resaka Atsimo Roso be Milanga ho avy am'izay ny fitrandrahana an'io
fa tsy hoan'ny Madagasikara fa hoan'ny tombontsoan'ny karana. De tsy maintsy zany natsona am'izay hoe omanina ho iza niaro, de atsona am'izay ro Amerikana Eric Prince hoe io ny contrat fa ahoana anao satria anao hiaro amin'ny fitrandrana ny am'izay tsy misy afaka mihetsika intsony ny gasy, tsisy afaka hiady. Fa tena fanaovana tsinitsinina ny miaramila gasy mihitsy. Mpitandro ny filaminana tsisy valeur nareo amin'ny oranga io nefa n'izy militaire. Tsisy valeur nareo. Be de be feno général be galona amin'ny tsisy dikany fotsiny fa général bombo naraka amin'ny fiteny azy tsy hitako zay lananareo. Olonareo raha tsy voafehanareo akory fa lasa mitady mercenaire ary hiaro ny firene, hiaro ny asa maloto ataony. Mila tonga saina am'izay tsika nary miaramila ekeninareo ve zao zavatra fanondranana zao sa mba misy mipitika any aminareo ihany. Zay ve le ho an'ny tanirazana. Masika kely amin'ny teny satria tena zava-dozy ty se ty. Ary ny tena marikrikona le zavatra teneniko lasa tanteraka nefany raha mba fandrina matoa teneniko lizy de mba tsy ho tanteraka. Inona vao mainka tanteraka somatsara lizy e. Fambotriana faran'izay zokiny. Fitondrana jilamboto zany misy eo tanàna am'izao. Lozana ny concertation nationale. Ianao no nikarakara an'iny fa rehefa tonga amin'ny fotoana ianao exécutif anankiroa tsisy tao na premier ministre sy ny président tsisy tao. Zavatra tsy nisy teto ambonin'ny tany zany hatramin'izay. Rehefa misy fivoahana amin'ny firenena, ny ray amin'ny exécutif tsy maintsy mijanonao noho ny amin'ny fiandrianam-pirenena. Fa tsy misy miara lasa mandeha mivoaka, ny ray nanao bizina tany a Dubai de ny ray nanefa mety naka consigne taty France. Zany ny zava-misy eo tanàna Madagasikara ihany mahavita an'izany. Mbola tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona zany. Araka le teniko anareo teo, tsy nia zany am'izao tsy ampiasaiko tsondreny hoe Kiodizafy ihany Lexis, Finarobe ihany ny Bernard. Zay zava-misy am'izao fotoana zao. Tena horipaka ny malagasy am'izao, tena vao mainka reny mbola tondradrano azo le ferina ny seho tao Antananarivo reny. Fa mbola ho avy ny tondradrano be afaky antsika menakavy ao. Fa reto ny tena cyclone tena rivo-doza andripaka anareo reo. Ka rehefa tsy mihetsika am'izao tsika, rehefa mbola manaiky tsika, de miandrasa am'izay areo fa tena ny taranakitsika ho averiko tsara tsy anana firenena tsony afaka kelikely eo satria ny ao ambadiky zao rehetra zao de ny karana ihany. Tsarovy a, Rapetsambava anisan'ny nanangana ny ady voalohany an'ny karana. De nilazaina fa rasista, nilazaina fa olona mpanavakavaka, de lazaina koa am'izao fotoana zao fa lazaina avadika adi-poko ty resaky ty hoe satria atandroy le filoha de tsy tiako. Ina ny ifandraisany zany e? Tsy mbola nisy resaka foko mihitsy teto. Rajoelina merina fa gn'ahoana izy ny tsy tiako. Fa mbaly azamanao fisainana mampalahelo fa am'izay le olona mampiteny an'izany, ny olona tena mpanavakavaka. Tena mpanavakavaka ara-bolokoditra mihitsy moa. Tsy tia fotsy. Tena zay a. Tsy tia fotsy ny bandy iny. Fatany tsara fa tsy afera moa zany satria tsy ho an'ny firenena zany. Fa zay zavatra nyteneniko rehetrarehetra de marina daholo hatramin'izao. De miomanina nareo fa mbola iseho ny zava-doza amina tampo aoriana kely eo. Ho an'ny FFKM, tena mba mahalala ihany nareo mieritreritra ray aman-dreny satria afa-baraka le fivavahana kristianina. Za tena kristianina pratiquant raha mahita ny compte coiffre any nareo fa tena resaka fivavahana ny tena mibahatoerana any. Fa tsy mety ty fijabahanareo amin'ny raharaham-pirenena lavy ty satria zay nalaminareo hatramin'izay nanomboka tamin'ny 91 hatramin'izao korotana foana. Satria nanareo saminareo arany samy manana ny olona toana nareo e. Ny katolika manana ny toanany, ny FJKM manana ny toanany, zao koa ny loteriana ty manana ny toanany, ny anglikanina sisa ny tsaiko. De ahoana ny afahanareo ifandamina ao anatin'izany satria nareo mpandamina indray no mila lamina aloha. De le olona nasainareo rehetrarehetra, le mpanao politika vorodamba maloto ihany mbola nasainao. Inona ny zavatra iseho am'izany? Olona tsy manana eritreritra afa-tsy ny hoe inona indray ny toerana mety ho azo alaina. Zay no am'izay le vokatry izy efa fantatra ny résolution ho azo amin'io fa sarisary fotsiny sisany atao ao. Fitabitry fotsiny. Fa mila fotsiny raisina volan'ny OIF satria raisina koa miliary e. Ny frantsay ihany no baiko ny rehetrarehetra araka ny teneniko teo ka de zay. Tsotra ny teniko amintsika vahoaka. Anjarako miteny fa anjaranareo mihetsika. Za tsy afaka noho ininona ty ivelany aty. Marina zany, zara teo tsy mitady ininona. Tsy ohatran'ny sasany ahy miazakazaka rehefa misy toerana. Mba asiana etika koa zany le firesahana politika fa tsy hoe mitady tombony foana isaky ny hanao zavatra e. Za tena mampanantena anareo fa tsy mitady ny ininona ao anatin'izao zavatra ataoko zao. Sady tsy mila vola
no tsy mitady vola, ary porofoky foany zany. Fa raha misy ny fiarah-miasa antsika samy vahoaka madinika ny ampandrosoana Madagasikara, de fa afaka mifampizara hevitra, zay ny ataoko. Zay fa de mankasitraka antsika rehetrarehetra ny amin'ny fanarahana sy fijerena, efa mivadika pazy moa le Rapetsambava, de atsovo ny namana rehetrarehetra hisabone ao anatin'le izy, hanao suivi moa zany e, ao anatin'le suivi sa suivre tsy haiko tso, za koa mbola tsy de mahay loatra an'io. Fa de mankasitraka ihany koa andro namana rehetrarehetra mpiara-miasa, mpanome information, manana mpanome information tsika. Aza eritreretina hoe na andra kely fa tsy manana mpanome information enjana be tsika fa tsy miteniteny foana. Zay fa de mankasitraka tompoka Madagasikara amin'ny Malagasy.